amen. Resy hoe ten'Andriamanitra ao amin'ny Timoty a faharotoko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Timoty faharotoko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Sonanao zay Jesosy raha mbola afaka mandreny teninao indray androany amin'izao ora sy tony zao, mbola manam-bola zay amin'ny tsirairay avy indray ianao, dia ianao no ampiteny azy Jesosy miafinao aminao tanteraka zay tolotsaina avy aminao a, zay pitsika avy aminao fanamasina, ary tsy ho zany ho hita fa ianao, tsy ho zany ho re fa ianao fitaovana fotsiny ihany tompo fatsony ampelantananao, fa zay zavatra hoentin'ilay fatsona Jesosy ny tena ho hita, zavatra hoentin'ilay fatsona ny tena zava-dehibe, ary ny angatahako ny tsirairay avy ihany koa mba ho tany vonona andray ny teninao, anana sofina malady, anana fonona andray ny teny, anokatra amin'ny maso ianao, ary ny feo rehetra tsy avy aminao dia ampanginina amin'ny anaranao zany Jesosy Kristy, fa ny fanananao masina ny asa ife, ary zao fizarana zao indray dia amin'ny hery sy ny fahefana andefa ny teninao ianao anasitrana anamboatra, zao fizarana zao indray dia hiasa mbola sy anamboatra ny tsirairay avy. Zao fizarana zao tompo dia tena hiasanao mahery avy amin'ny fananao ho anao ny voninahitra ary samy azo anjara dia aminao zay ray malala amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo, misaotra tompo, halleloja, amen. Timoty faharotoko fahatelo andininy fahenina ambin'ny folo. Zao no voasoratra, izay soratra rehetra nomeny ny tsindry mandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana, fandresen-dahatra, fanitsina zay diso, ho fitezana amin'ny famarinana. Inona ny asan'ny tenin'Andriamanitra? Inona ny asan'ny teny zay alefa? Dia io voasoratra io. Soratra rehetra omeny tsindry mandrin'Andriamanitra manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy, dia hoy izy hoe mahasoa io ho fampianarana. Ampianarana ianao momba sitrapon'Andriamanitra rehetra, resena lahatra ianao amin'izay tena famarinana ny tenin'Andriamanitra, ahitsy zay diso ary ho tezaina amin'ny famarinana ianao. Satria inona ny tanjon'Andriamanitra amiko sy aminao? Io arina io amin'io arinan'io teny io, mba ho tanteraka ny olom-pofidin'Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Zay zany ny tanjon'Andriamanitra. Rehefa nibebaka ianao, nanolo tena ho an'i Jesosy ianao, dia tanjony tompo ho vonona tsara ianao amin'ny asa tsara rehetra. Mba hatonga anao vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra dia ho tanteraka ianao. Halleloja. Mba ho tanteraka ny olom-pofidin'Andriamanitra ho vonona tsara amin'ny asa tsara rehetra. Dia alefa ny tenin'Andriamanitra ambolavola ny toetra, ambolavola ny fomba fanao, ambolavola ny fomba fisainana, ambolavola mihitsy maha-olona anao. Ny atao hoe maha-olona dia ny aina, ny fanahy, ny tena. Izy rehetra ireo zany samy ny tenin'Andriamanitra daholo, fa tsika tsy hoe ara-panahy be fotsiny. Amen. Fa samy ny tenin'Andriamanitra izy telo ireo. Ary ny soratra rehetra zay voasoratra rehetrarehetra ao dia mahasoa ho fampianarana antsika, mba ho tanteraka isika tadidio zay, mba ho tanteraka isika, mba ho tanteraka isika tadidio zay zavatra zay. Fa mila olona tanteraka ny tompo, ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Ny olana dia zao, tonga dia any amin'ny asa mandeha, dia rehefa mandeha any amin'ny asa tsy mbola nandalo an'ilay hoe fanitsina, fanamboarana, fitezana amin'ny fahamarinana, fandresen-dahatra, tonga dia ny asa. Be da be ilay asa tsy izy, be da be ilay asa diso, be da be ilay zavatra tsy mandeha amin'izay loany, be da be ilay zavatra mikorotana, be da be zavatra tsy biblika. Satria tsy nandeha tary amin'ilay hoe soratra rehetra no mentsina mandrin'Andriamanitra ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsina zay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana, fa avy dia ny asa. Fa mialohan'ny asanao ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra, dia mila formena ny tenin'Andriamanitra ianao, mila reformena mihitsy ary. Halleloja. Ary raha notarihan'ny tompontsika amin'izao mission zao samy hafa matsy ny hoe former sy réformer. Ny réformer zany efa nisy forme atao, fa déformer, dia rehefa déformer dia réformer. Atsika ve zany
efa nisy forme atao, efa nisy forme andahoantsika rehetrarehetra fa forme de forme dia rehefa napetraka teo amin'ny tenin'Andriamanitra hoe vahinona le tena forme dia tavy ny tompo e dia ny vakina ny baiboly dia mipetraka tsara teo dia eo amin'izay hoe réformer dia ny réformer amin'izay zany hoe nomena forme indray novaina asiana forme amin'izay araka le tenin'Andriamanitra. Halleloja. dia zay natonga n'ity mission ty iraka hoe miomana eo amin'Andriamanitra ao ty miainga amin'ilay hoe réforme havaozy hovay amboary betabe za rehefa inonareo tao anatin'ny miomana numéro 262 ngambitsika izao 262 tao anatin'izay 262 miomana zay hitanao any amin'ny YouTube sy eny amin'ny TV réforme foana ny tao misy zavatra mila intsy tao misy zavatra mila amboarina tao ary mitoysika rehefa mandinika amin'izao fotoana zao mbola betabe mbola réforme mbola mila amboary zavatra rehetrarehetra resahana teto ambobao hatramin'izay ka hatramin'izao réforme fanavaozana fanamboarana ary zay tena Andriamanitra hoe miova amin'ny fanavaozana ny say amboarina zany misy fanamboarana betabe dia raha resaka ny réforme voalohantsika dia ny réforme antenenina dia hoe inona le tena lafatra voalohany tamin'ny nizaran'izany hoe miomana eo amin'Andriamanitra zany raha naray tsara ny afatritsika tsy hiteny fa mba tsika zany tenenina anefa hoe tao mafafy hoe faly zay ny message voalohany tena nampiaraka tompo hoe mivoa tao Babilôna mivoa tao Babilôna zay tena hoe voizina zany zay hoe mivoaka tao Babilôna efa fantatsika mbola history amin'izany rehetra zany efa ao anatin'le système zany le fombafomba mpivavahana le ravidravi mpitondran'olona dia mivoaka tao Babilôna ny afatra napetraka ihany koa dia hoe ianao ny fiangonana ianao ny tempolin'Andriamanitra ianao ny trano fanahy ary ianao lokary Jesosy rehefa ho avy Jesosy Kristy eny amin'irao ny lanitra fa ny trano dia trano hitoerana fotsiny ihany ny toerana zay antsoina hoe fiangonana le trano be dia trano fotsiny ihany ary ny fanamasina tsy mitoetra ao asan'ny apôstôly 7:10 Andriamanitra dia tsy mitoetra ao amin'ny trano natao tanana fa Andriamanitra dia mitoetra ao anatin'ny olona noforoniny ary ao aminao ny tian'Andriamanitra hitoerana dia avy eo ny ravidrafitra sy ny fombafomba rehetrarehetra zay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra dia efa nongota ny tenin'Andriamanitra tsy kelikely teny. Halleloja. dia lasa nyainao tao anatin'le rivotry ny fitarian'ny fanamasina ianao hoe zay hitoerany fanahan'Andriamanitra no hitoerany fahafahana tsy voagezan'ny ota tsy voagezan'ny fombafomba tsy voagezan'le tradition zay tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra nefa napetraka fa nivoaka tao anatiny zay rehetrarehetra zay mihitsy ary zay dia antsoina hoe fiangonana eny atao hoe fiangonana dia eklésia nivoaka ny ala zany tsy ao anatin'le fombafomba zao tontolo zao sy ny fahotana ary rehefa nivoaka tao ianao dia tarihan'ny fanamasina rehefa tarihan'ny fanamasina ianao dia zay amin'izay hoe rivotra mitsoka amin'izay ty tsy fantatrao izy na viaizana ho aiza zay ny olona tarihan'ny fanahy dia tsy fampianarana betabe avy hoe ianao tempolony fanamasina na izanaiza monandorona telo amin'ny anarako dia eo avoany na ny trano na an-dakozia na anaty fiara na eny an-tanety eny rehefa vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy roa nareo na telo dia eo avoany Jesosy fa tsy hoe tsy maintsy any amin'ny trano fivavahana ry zao natoko faefatra ho Jesosy hoe raha hivavaka amin'ny fanasy ny fahamarinana ny tompo dia mitady olona hivavaka amin'ny fanasy amin'ny fahamarinana dia osika tsy voatery pastera foana no mizara tenin'Andriamanitra tsy voatery hoe izy pastera foana vao hivavaka tsy voatery hoe izy pastera foana vao andray tenin'Andriamanitra apetratsika zany tao anatin'izay hoe tena ianao ny fatsaka-pisorona ianao ny pisorona ary natao hoe pisorona dia ianao no mivavaka direct amin'ny Jesosy fa tsy hoe anatona lehilahin'Andriamanitra foana ianao anatona mpanompon'Andriamanitra foana ianao anatona ny pastera foana ianao lasa ny idéalisé ny pastera lasa hoe pastera ny centre lasa makany pastera daholo mivavaka dia pastera ny aiguille azy any amin'ny Jesosy dia ny vola koa lasa ohatran'izay koa dia ianao lasa tsy miainao anatin'ny fahamasinana sy ny tahotra an'Andriamanitra fa pastera ny garanao pastera ny miantoka anao ao amin'ny pastera daholo hanorina trano ianao dia miantso amin'ny pastera atao mariazy ianao dia miantso amin'ny pastera anao fanambadiana ianao miantso amin'ny pastera zany hoe lasa pastera zany le chef d'entreprise dia napetraka koa zay zavatra zay tsy zay le izy misy zavatra miborika misy zavatra mila esorina fa ianao rehefa tempolo ny fanamasina manana fanamasina miresaka direct amin'ny tompo ianao antsoy dia valiko ianao ampisehoako zava-dehibe sary-patarina zay tsy fantatrao zay rehetra miantso ny anaran'ny tompo no ho fonjena
Zany hoe natao mihitsy zany zay ahafahany tsirairay avy tena halala hoe izy ao am' Jesosy. Manao ahoana izy ao am' Jesosy ahafahany tsirairay avy tena miaina amin'ny fahafahany. Fa betsaka koa nangeja tao anatin'ny fivavahana. Ohatra hoe nangeja tao anatin'ny resaka dima, resaka fananana atolotra, resaka asa fanompona. Tena nafaka atsika tao anatin'izay rehetra izay ny tenin'Andriamanitra, nametraka atsika hoe ianao sy Jesosy mihitsy le communionao directa miaraka amin'ny Jesosy. Halleloia! Ohatrohatr'izay ve sa tsy ohatrohatr'izay? Dia toy amin'izay mbola mitohy hatrany fampianarana zany. Dia zatra tena tiana apetraka amintsika indray nefa dia zao tsy hoe nefa moa zany. Fa misy fotoana mila mitandrina antsika amin'ny fifandraisana amin'olona. Fa lasa le fivoahana ao Babilôna, le fivoahana amin'ny ravidrafitra sy ny fombafomba, raha vao tsy miambina sy mitandrina, dia indraindray lasa miteraka tsy fanajana olona. Lasa miteraka fizaozaona hoe za efa mivoaka Babilôna, za efa izy fa nareo ao rehetrarehetra tsy izy. Lasa misy dérapage zany tao anatin'izay 10 taona, 12 taona zay nitoriana zany hoe mivoa Babilôna zay. Misy ny tena hoe zavatra nandeha tsara, fa misy zavatra miborika, lasa misy orgueil spirituel. Lasa mieritreritra hoe za ihany dia za reny dia tsisy fahefana, tsisy fanapahana, tsisy olona ilaiko intsony fa za dia za sy Jesosy. Amin'ny lafiny iray zay marina, fa amin'ny lafiny iray koa zay misy zavatra mila mipetraka. Ny fiangonana dia misy foana ny fiangonana. Ary ny fiangonana dia Jesosy nanangana azy. Ahoana ozy izy Mahatsainy Petera, eo ambony ty vatolampy ty nanondrenako ny fiangonako, ny vavahady fiainantsika tsy haresy azy. Ny fiangonana zany dia tena misy. Ny atao hoe fiangonana no voalohany indrindra dia ianao le nanolo tena ho an' Jesosy. Ianao le nibebaka, ianao le tempolo ny fanamasina. Fa ny atao hoe fiangonana fahandrony ihany koa dia ianao sy ny rahalahy sy anavavy rehetrarehetra miara-mivavaka dia antsoina hoe fiangonana. Halleloia! Antsoina hoe fiangonana ihany koa zany iny. Zany hoe tsy afaka zany hitenenana hoe tsy fiangonana Jesosy ireo trano be sy olona vavaka ao reo. Fiangonana fa mila réforme. Mazava ve zay? Fiangonana fa mila réforme. Fa tsy hoe tsisy Jesosy tsy nanao fiangonana zany, ary tsisy fiangonana tsisy trano zany dia hoe miangonao hoe io ny fiangonana. Andreo fa tsy afatra zay, tsy avy amin'ny tenin'Andriamanitra zay. Fiombonan'ny olona masina dia antsoina koa hoe fiangonana. Fa avy eo nisosika tao Satana, niala ny fanamasina, satria lasa fombafomba atao hoe olona tsy mibebaka, fa tsy haiko hoe manao ny dingana rehetrarehetra ao anatina toeram-pivavahana anankiray, dia rehefa nanao ny dingana rehetrarehetra dia antsoina hoe kristianina, nefa tsy mbola mibebaka. Tsy haiko hoe vita batisa, fanasany tompo, diakona, loholona sy sisa, fa tsy mbola niaona tamin'i Jesosy, tsy mbola mibebaka maro. Dia iny le réforme tia napetraka hoe tsy fanaovana fampianarana, tsy nanaovana asa, tsy ny fanaovana ataoko hoe le dingana rehetrarehetra ao anaty fiangonana anankiray mila zana fa zanak'Andriamanitra ianao. Fa ianao mibebaka mihitsy no antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Noho izany apetrako tsara ny fiangonana dia ilaina, ary ny fiangonana dia ny fironan'i Jesosy. Ny fiombonan'ny olona masina dia ny fironan'i Jesosy. Ary zay no modèle biblique. Fiangonana voalohany, fiangonana apostolika anie dia nisy zany hoe fiangonana apostolika zany e. Ary tao amin'ny fiangonana apostolika dia ny fiangonana dia niorina teo ambony fanorenana ny apôstôly. Ny Efesiana ianao dia mahita an'izay hoe ny fiangonana dia niorina eo ambony fanorenana ny apôstôly. Zany hoe izay zavatra izay zany hoe mila mandeha amin'ny rafi-pitonan'Andriamanitra amin'izay le fiangonana. Halleloia! Tena tiako apetraka amintsika zany hoe raha tsorina le izy dia zao nivoaka Babilôna ianao nivoaka ravidrafitra sy ny fombafomba ianao nivoaka tao anatin'ny ataoko hoe convention n'olombelona ianao hors système ianao. Zao zao ny olona rehetra, manajà ny olona rehetra, manajà ny olona zay mbola ao ka tsy mbola nivoaka tao. Misy olona manana fotsotrany ao mbola tsy misokatra ny masony. Misy olona tena manana etaetany ao te hiaino tenin'Andriamanitra, handray tenin'Andriamanitra, mbola tsy misokatra ny masony. Ary rehefa mivoaka amin'izay ianao ny Babilôna, eo amin'izay ianao mila fifehezana ihany koa ianao amin'ny hoe autorité spirituelle. Fa nisy taona tamin'izany tsy teto toerana fa tamin'ny mission tany ivelany dia zao nafana fobe tamin'ny hoe voa tao Babilôna. Dia izay te hitory teny rehetra dia mitory teny daholo. Dia tsisy mandeha amin'ny zelona le fiarahana tao amin'ilay fivavahana fa tovy daholo sika. Tovy daholo sika, tsisy
tsisy samy hafa zany fa iray daholo mitovy dia mitovy daholo. Dia tsisy fanajana ny zokiolona ntsony avy eo. Tsisy fanajana ny autorité spirituelle ntsony avy eo. Tsisy fanajana an'le napetraky ny tompo ho mpitondra rehefa avy eo. Satria nanino? Miborika le message. Borika le message hoe voaka tao Babilôna, mitovy daholo. Samy zanak'Andriamanitra daholo. Marina ny teny Jesosy hoe ianareo rehetra dia mitovy daholo. Ny angle ny tondrany Jesosy an'iny dia hoe satria nareo samy zanak'Andriamanitra. Fa ao aminatin'ny zanak'Andriamanitra ao misy amin'izay avy eo ny raha fitondrana araka ny fanahy. Zay mila anekeny ny tsirairay avy zay hoe autorité spirituelle zay. Azonao ve ilay tiako teneny? Ary eo amin'izay izy ilay nametraka ao anatin'ny fiangonana dia napetraka ny voalohany ny apôstôly. Ao anaty fiangonana iray tsy apôstôly daholo. Raha apôstôly daholo ny ao anaty fiangonana iray mila ravano fa tsy fiangonana io. Fa ny apôstôly zany manorina fiangonana zany dia mandeha. Manorina fiangonana zany dia mandeha. Ao anaty fiangonana misy ny mpaminana, misy ny mpampianatra, misy ny evangelista, dia misy ny pastery. Reo zany napetraka ny tompo ao anatina fiangonana. Ary tsy ny olona rehetrarehetra no manana an'ireo fonction reo. Dikan'izay misy zany ny ondry izay entina. Mazava amintsika tsara zany. Ary rehefa misy ny ondry izay entina dia mila manaja an'izay autorité zay. Ny olana masy dia zao. Tonga dia tsy orina le izy. Leo be an'ilay tamin'ny Babilôna. Voageja tany. Tsy fantatro misy zavatra faneriterena tany. Dia rehefa tonga anatina toerana anankiray rehefa misy fananarana, misy fanitsiana, misy fametrahana tsara araka ny tenin'Andriamanitra, ka raha tsy mola nandray ny fanamasina sy hoe voaompy tsara teo amin'ny asofijaliana hoe mandeha araka ny fanahy, tonga dia mora midoby, tonga dia mora tesitra. Dia lasa misy contrôle, lasa misy fitenenana. Mila amboarina tsara tenin'Andriamanitra, ipetera nanariny Paoly. Zany ao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny fiarahana anankiray misy ny fananarana, misy ny fanitsiana, misy ny fanekena, ny mpitondra. Bakeo ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Hébreu toko fa 13. Zany hoe raha ametraka an'izao hafatra zao zany dia tiako tenenantsika ny amin'ny hoe autorité spirituelle sy ny fanajana anjara. Hébreu toko fa 13 andininy fa 17. Hébreu toko fa 13 andininy fa 17. Dia zao no voasoratra. Manekeny ny mpitondra anareo ka manoava azy, fa izy miambina ny fanahinareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola mpamoahana, mba hanaovany izany amin'ny fifaliana, fa tsy amin'ny fisetona, fa tsy hahasoanareo zany. Epistily nosoratana olona anankiray ity dia nametraka an'izay. Ny epistily nosorata ho anna fiangonana. Dia nanafatra izy hoe ianareo androatoko an'ity epistily ity misy mpitondra ao aminareo ao, ekeo mpitondra anareo reo. Ekeo izy manoava azy eno izy. Mazava amintsika ve zany aloha zay hoe misy ny mitondra, misy ny miandraikitra. Mila fianonana ny fanamasina tsara hoe iray ihany tokoa ao amin'ny tompo, fa misy mitondra. Rehefa voaka zanak'Israely, rehefa voaka ny tany Egypta zanak'Israely, iza no mitondra? Sa hoe samy mitondra daholo? Samy voaka daholo, samy voaka ny Egypta dia lasa daholo. Mosesy Mosesy osy bebe. Maty Mosesy dia iza no mitondra? Joa. Iza nanonohatra andry Mosesy tao? Zamra, Kore, natelin'ny tany avy eo. Dia rehefa nandeha ny fiangonana tany Jerosalema dia iza no mitondra? Ny apôstôly. Ary izy toana ny Petera rehefa niteny tao amin'ny asan'ny apôstôly tao toko fa 5 dia ozy izy hoe aleo izay tsy hizara fitafiana ho an'ny olona, aleo izay tsy hizara sakafo, fa manahirana be raha zay mbola hizara sakafo anareo zay ny hizara fitafiana anareo zay teo mbola hizara tenin'Andriamanitra. Dia ozy Petera hoe zao no atao mifidana olona endry ao aminareo 7, feno fanahy, feno fahendrena. Dia ireo no ataontsika mizara ny akanjo, mizara ny sakafo, manao service, ireny antsoina hoe décor tamin'izany andro zany.
ny dekona tamin'izany androany zany misy zany atao hoe dekona zao dia anao hoe tsisy dekona zany ny fomba fotsiny avy eo ny akanjo fotsiny sisa zany mbola jerena indray rehefa aveo fa ny dekona dia misy mitsy tao anatin'ny fiangonana ny asan'ny dekona dia ny andraikitra ny olona nanome sakafo nanome ny fitafiana nanome zay tokony karakaraina misy koa zany fataro zay fa sao tsika etietiko fotsiny hoe voaka Babilona dia tsisy dekona zany ok dia rehefa nivoaka tao zany dia nivoaka ireo dekona ireo feno ny fanary hitanao zany hoe Stefana zany dekona iny zany Stefana zany le nitoraham-bato martiry voalohany dekona zany feno ny fanahy fa manao ahoana ny dekona amin'izao fotoana zany mbola le réforme mila petraka dia natao zany re dozy Petera alao zay hitory-teny fotsiny amin'izay alao ny anay miandraikitra ny tenin'Andriamanitra zany hoe misy fandrindrana ohatran'izany dia etsy andanin'izay eo toy amin'izay ihany koa dia misy tenin'Andriamanitra ihany koa ato amin'ny Petera koa dia nilaza zay hoe andraso ny olo zay nasaina nandrasanareo aza andrasana amin'ny herisetra izy fa andraso araka ny tokony andrasana anazy Petera voalohany toko 5 Petera voalohany toko 5 koa ny amin'ny loholona ancien zany ny atao hoe loholona dia olona lehibe amin'ny taona zany hoe efa nahazo taona efa vokiandro efa nanana tsaikefo efa nametrahana andraikitra ancien araka taona afaka retenenina koa hoe ancien malala tenin'Andriamanitra malala tsara sitrapon'Andriamanitra olona efa malala ny momba ny tenin'Andriamanitra rehetrarehetra afaka mampianatra afaka mandresy lahatra afaka manohatra ny mpanohatra azay na tonga Titos ny teny avy eo Paul ny teny tamin'ny Titos hoe ny anirahako anao dia alao ianao mametraka loholona isaky ny quartier alao ianao mametraka loholona isaky ny quartier zay andraikitra toerana anankiray ary afaka ametraka tsara ny teny tsisy kilema dia ozy izy hoe ny amin'ny loholona zay eo aminareo izao zay namany loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra ifaseho koa dia mananatra azy hoe andraso ny ondrin'Andriamanitra izay ao aminareo mitandrina azy tsy antery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra tsy amin'ny fitiavana arena maloto fa amin'ny zotom-panahy eo zany le nasiana le réforme ihany koa zany hoe misy ny loholona miandry ny ondry gardien zany reo misy zay zavatra zay dia andininy fahatelo tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fandrasana fa ho fianaran'ny ondry ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia azo satroboninahitra tsy mety simba ianareo mazava eo dia mitoy izy andininy fahadimy ary ianareo zay mbola tanora fanahy misy zany ny loholona dia misy ny tanora fanahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra rehefa mamaky ianao ny epistile Jaune dia ozy hoe nanoratra taminareo ray nanoratra taminareo zanaka nanoratra taminareo zatovo ao anatina ankohonan'Andriamanitra zany ao anatina eglizy ao anatina fiangonana anankiray dia misy anareo ao misy zatovo ao misy zanaka ao misy ray ao misy loholona ao misy azay rehetrarehetra zay ao dia samy manana ny anjara an'ireo samy manana ny andraikin'ireo ary mila milindra tsara ny fomba fifandraisan'ireo ao tsara ve ianao mila ilaitsika izay na tsy hoe iandraikitra ary ianao na tsy hoe ho mpitandrina ary ianao na tsy hoe ho loholona ary ianao fa fantatrao ny mekanisme zany hoe fiangonan'i Jesosy zany mety afaka natao zao hoe formation fotsiny zay olona te halala ny formation biblika ny amin'ny fiangonana fa naloka tsy natao hoe hiantsy olona mpanaovana formation fa alao tonga dia homenantsika rehetrarehetra ny fahamarinana aizatsika miaina tsara araka le voasoratra rehefa avy eo amen dia zao ny voasoratra ray ianareo zay mbola tanora fanahy kosa dia manekeny loholona soyez soumis amin'ny teny frantsay maneke zany misy fankatoavanao misy obéissance zao Alléluia. Mazava tsara zay teny zay. Ary ny tenenako an'izao mantsy lasa misy azafady amin'ny teny frantsay fa fakadika amin'ny teny gasy izy hoe indraindray lasa misy insolence ao anatina fiangonana anankiray raha hoe voaka amin'ny Babilôna ka tsy tarihan'ny fanahy. Tsy manaiky ny lehibe. Tsy manaiky ny nomeny tompo fahefana sy teny avy any fa ny aky tokoa dia Jesosy direct e. Alléluia, Jesosy direct, bien, bravo. Satria hoe ianao sy Jesosy dia ianao sy Jesosy ianao fanjakam-pisorona. Fa marina zay fa mila fantatrao koa nisy mila équilibre foana zany tsika e. Antsika ve izy mila équilibre foana hoe ianao sy Jesosy. Fa misy ao nampiandraiketana loholona.
misy nampandeketina zoky ara-panahy hoy ten'Andriamanitra any amin'ny fanekena taloha tany hoe ijereo zay lala masaka hatramin'izay dia anontany hoe inona ny zavatra tokony ho izy. Hitanao zany hoe lala masaka zany rehefa mandeha eny an-dalana anao dia misy lala masaka mandeha eny an-tanety eny fotsiny anao mandeha eny an-tambary dia misy fotoana tonga dia misy lalana mahitsy reny atao hoe lala masaka. Za jereo zay lala masaka atao hoe lala masaka dia zoky olona vokiandro, olona manana expérience, olona manana traikify, olona mianatra tao amin'ny Jesosy. Mihoatra nohon'izay hoe zandry olona ilaina zany zay fanajana ny zoky olona, fanajana ny ray aman-dreny ara-panahy, fanajana ny olona satria ny zavatra mbola tsy azonao efa azony, zavatra mbola tsy niainanao efa niainany, zavatra mbola tsy voarainao efa voarainy. Ka ho hoe direct hoe zasy Jesosy reny efa reo no ampiasain'i Jesosy hanoro anao, efa reo no ampiasain'i Jesosy hampianatra anao mila raisina ihany koa zay. Amen na satsika amen. Ampianarina tsara tsika masy fandraindray lasa brique zay zavatra zay dia za ihany dia za solo dia fa nefa misy andreo hoe misy rafitra, misy lolona, misy ny fiandreketana. Alleluia. Dia mitohina izy. Ianareo izay mbola tanora fanahy dia manekeny lolona. Eny, samy misikina faneteteny ianareo ka mifanompo fa Andriamanitra manohatra ny miavonavona fa manome fahasoavana ho amin'ny manetry tena. Ao amin'ny asan'ny apôstôly ao amin'ny Romanina 12 io zay mitary lalana ao amin'ny fanomezam-boninahitra, mitary lalana ao amin'ny fanomezam-boninahitra. Zany hoe zay zavatra zay koa zany mila mipetraka tsara, apetraka foana zay zany tena tiako ampianarantsika ny zoky foana. Amen. Ny zoky olona foana, ny ray aman-dreny foana. Ao anatin'ny fanekena taloha anao dia ho voasoratra hoe raha vao manoloana ny zoky olona ianao na fotsy volo dia mitsangana. Mila fanajana, mila fanekena. Alleluia. Raha miona amin'ny pastery ianao eny an-dalana, pastery iny mbola any Babilôna, mety pastery anatsony tompo fa tsy mbola éclairé, ajao izy. Ahoana pastery hoe fa tsy hoe raha Yarman ianarana, ahoana Yarman? Pastery iny ajao iny, ajao ilay olona zany. Tsika ngerana voaka Babilôna, tsika manaja ny olona ao, misy pastery mifandray amintsika ao, misy evangelista ao, misy olon-dehibe ray aman-dreny ao Babilôna ao zay tena ajaina. Hoe manana ny fanahy koa izy ao fa izy tsy mbola voaka. Mila fantatsika tsara zay. Misy olona manana hevitra, misy olona manam-panahy fa tsy mbola nivoaka. Fa sao dia rehefa Babilôna dia tena Babilôna. Ajao ny olona amin'izay anarany. Rehefa zoky koa ka zoky ara-panahy, rehefa zoky izy dia ataovy hoe zoky. Raha misy olon-dehibe hitanao ka mbola tokony ajaina dia afaka manao hoe tonton. Marina hoe iray eo amin'ny tompo. Tena apetraka zany zavatra pratika tena apetraka amintsika hoe marina hoe eo amin'ny tompo fa misy izay fanajana zay gaga ny olona aveo rehefa atao ary toketo ve mianatra fahalalam-pomba sa marina tena akaiky zareo tena fankaty fa misy koa zany zavatra zany hoe misy fanajana arak'izay hoe marina misy zany hoe miaina fahatsorana, miaina fahatsorana. Fa misy endrim-panajana mila asehonao koa ety ivelany. An'ilay olona iny mety tsy aninona ho resanao izy hoe pastera sendra hitanao eny an-dalana. Fa ho an'ilay olona ety ivelany mijery hoe ahoana ary zany fampianarana raisinareo zany, manajany olona rehetra ane ozy izy. Romanina 13 raisika indray Romanina 13. Romanina 13. Romanina 13 andininy voalohany mihitsy ny vakiko e. Na foloan'ny république eo ange tokony ataonao hoe président. Sao hoe ataonao prénom be fotsiny. Aoka ny olona rehetra samy anaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohatra ny fahefana dia manohatra izay voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohatra dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy mba
atahotra ny manao tsara fa ny manao ratsy ihany. Ary tsy atahotra ny fahefana va tianao ataovy ary zay tsara dia azo dera avy amin'ny ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy mpanompon'Andriamanitra izy ahatsaranao. Fa raha ratsy kosa ny ataonao dia matahora. Fa entiny foana, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra. Fa mpanompon'Andriamanitra izy dia mpamaly andatsaka fahatezerana amin'izay mpanao ratsy. Ko tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany, fa noho ny fietreretana koa. Fa noho izany no andavanareo rehetra fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra zany ireny, mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, vola etra ho an'izay tokony andoava-ketra, fahadiseranana ho an'izay tokony andoavana fahadiseranana, tahotra ho an'izay tokony atahorana, aja ho an'izay tokony ho ajaina. Haleloia! Aoka ny mpianatra ny tompo tsy ho mpaniratsira, aoka ny mpianatra ny tompo tsy malala fomba, aoka ny mpianatra ny tompo tsy ho insolent, fa ajao ny olona. Resaka fahefana izy teto autorité eta ray zay, fa miresaka ihany koa zany ao anatina fiangonana, fiarahana mivavaka dia apetraka ihany koa zay. Haleloia! Fanajana, mendrim-panajana arak'izay. Zany hoe ilainy zay, satria ireo zazakely ireo raha vao ampianarintsika mivilana, raha ny ampianarana reo mety tsy teny hoe maîtresse tsony, na tonga dia mety hiteny hoe Jacqueline ahoana ary titenen'ity zazy ty. Ka hoy izy hoe izay ao am-piangonanay ao amin'ilay fiarahanay tsisy tena larina tsy ho fa tonga dia ranona sy ranona daholo. Asika ve zara tiako ampitaina, misy fanajana mila mipetraka ary mila ampitaina any amin'ny zazy ireo misy ajaina ny lehibe foana, ny zoky foana. Amen. Dia mila mipetraka izay zavatra zay ao anatin'ilay fiarahamonina, ao anatin'ilay fiangonana misy anao. Ianao mandalo eto hoe mety androany ianao mandalo ary ilainao zay any fiangonana zay misy anao any. Ary ty tsy fiangonana. Tsy fiangonana ty fa nitondrany tompo anay tamin'ity mission ty dia izary tenin'Andriamanitra ho an'ny olona fotsiny. Taradalana avy amin'ny fanahy dia zay. Fa raha fiangonana ty dia misy diakona ato dia misy an'izao sy ny sisa sy ny rehetrarehetra. Fa cellule de prière fitoriana tenin'Andriamanitra. Avy eo misy cellule de prière any amin'izay misy andray, iny efa fimbonan'ny olona masina, any afaka atao hoe fiangonana kely. Satria efa samy mpino ny ao. Eto maty tsy fantatra daholo hoe mpino daholo ve? Eto tsy fantatra daholo hoe ny olona rehetra tsy ary manana ny finoana. Ny olona rehetra tsy ary an Jesosy fa misokatra ny varavarana dia afaka miditra daholo. Fa ao anaty cellule de prière mila fantatra daholo izy olona tonga ao io. Izy reto olona reto manahoana ny fiainam-panahiny, manahoana ny tsirairay avy, satria efa fiangonana io. Ao anatina fiangonana mila fantatra daholo hoe izy reto izy ito manahoana ny fiainany ranona, manahoana izy ranona, manahoana itsy, manahoana zaroa, misy loolona ao, misy pasteur ao, misy miandraikitra ao ny fanahin'ny pino, ny ondry. Haleloia! Mazava ve zay mekanisme ny fiangonana zay? Haleloia! Toizana sa Haleloia! Dia manaraka rehefa avy eo manaiky ny mpitondra, manaiky ny fitondrana, fa ny zavatra rehetrarehetra dia efa napetraka fotsiny hoe tsy hanjakazaka ny mpiady, tsy ho amin'ny fitiavana rena maloto, fa mbola mampoamoana amin'izay atao. Ary ny andrasana dia misy fankatoavana, misy fanikena. Inona ny toyany? Ny toyany dia zao, ny rakitra. So doza nareo fahotana manao rakitra any amin'ny fiangonana, tsy fahotana mihitsy ny manao rakitra. Tadidinareo Jesosy rehefa nijery ny olona tao amin'ny sinagoga sa tao amin'ny tempoly dia samy nanatona nandatsaka tao daholo. Jesosy tsy naravan'iny hoe azanao ny fahotana manao rakitra. Ny fanamasina no nitarika anay tamin'izao mission sy fitoriana izao dia tsy nametraka ny fanamasina hoe manaova rakitra. Dia nitarika ny fanamasina dia tsy misy an'izay. Zavatra anankiray tena faharoa zany tena tia napetraka. Voalohany teo ilay fanajana. Ny faharoa tena tia napetraka ao amin'ilay hoe fomba fitantanana sy fampiasana vola izay apetraka ny tompo aminao. Ny olana koa mantsy dia zao, sao dia mibiso ilay fampianarana. Na sena miborika fandraisantsika azy ka mampianatra antsika ho kahihatra ilay fitoriana eto. Sao dia reraka nanao dimy matantsika. Dia tonga teto tsisy vola aloha pombao fa milamina be. Fa mihoatra ny dimy marana takin Jesosy aminao rehefa amin'ny Jesosy ianao. Amen na sa tsy amen? Fa raha sao dia mampianatra antsika ho kahihatra ilay mivoaka amin'ny Babilona.
hoe tsisy rakitra zany tsony hoe tsisy dimy zany tsisy fanomezana zany e de raha va tsy mitandrina ianao a tsisy asa ataonao tsisy fanomezana ataonao tsisy fandraisana ataonao tsisy zavatra alohanao fozanao hoe mandeha fotsiny am'izao fa mipetraka mihitsy ny ten'Andriamanitra zany ho azy zay vaovao eto zany kaseta nandalo izy ka misy fiangonana any amin'ny any a ny fiangonana tompo misy rakitra de ataovy ny rakitra atsao ny pasteranao any atsao ny olonanao any amen fa mitandrina ny fanahinao izy ireo miandraikitra ny fanahinao izy ireo dia aisa moa zany zao izy teo le rakitra hoe nandasaka an'le farantsakely le vehivavy de ozy izy hoe iny tena nandoha be indrindra satria zay tena nananany nalohany tao fa ny ambiny a zay ambokambony teny amin'ny teny fotsiny nalohany mirakitra de araka ny ten'Andriamanitra misy taona i Paoly de niteny tamin'ny mpianatra tamin'ny fiangonana anankiray hoe isaky ny farany herinandro nareo de manangona vola dia rehefa voangony iny a de alaiko any na apaka olona ako a fa misy fiangonana anankiray a mila karakaraina azy zany koa zavatra bibilika zany mila fantatsika ihany koa zany zay hoe ao anatina fiangonana mety misy zavatra ohatra zay misy fiangonana matanjaka na tratramosary tao Jerosalema ny tany Antsobina tanjaka de ozy Paoly hoe aleotsika ikarakara le mosare de ataotsika ikarakara de anangona vola de omena ny zareo bibilika zany zavatra zany misy taony Paoly rehefa mamaky ny Filipianina ianao de ozy Paoly hoe voaraiko le fanomezana avy any aminareo ary faly a satria nanomenareo collecte zany hoe vola nangoniny iny a de nomena amin'ny Paoly tany amin'ny toerana nisy azy de faly aho izy fa nanome ho ananareo ilaina zany mipetraka tsara amin'ny zanak'Andriamanitra zao hoe fanomezana izay izy ary nomena de fa mipetraka le izy kamboty mpitondra tena ny malahelo kamboty mpitondra tena malahelo mila fantatrao zay ary ao anatina fiangonana ianao a tsy ampy zay mbola mitoy ny ten'Andriamanitra raha miresaka an'le loolona teo tsika de vakio indray any amin'ny Timoty faharoa marita kely fa fampianarana zany zao zavatra zay raitsika zao a ataoko hoe affermissement a zavatra tokony iainatsika de maray tsara an'izany tsika zao no voasoratra atao amin'ny Timoty misy an'izay any hoe Timoty voalohany a toko fahadimy andininy fahafito amby folo Timoty voalohany a toko fahadimy andininy fahafito amby folo Timoty voalohany a toko fahadimy andininy fahafito amby folo de zao no voasoratra aoka ny loha-olona izay mitandrina tsara atao tokony ahazo fanajana roa eny double honneur zany hoe zavatra napetraky ny Paoly zany de ao anaty loha-olonao mety mbola misy koa loha-olona tena tsara ao misy loha-olona mbola atonotolona de ohatrany hoe misy mérite zany zany napetraky Paoly hoe zay loha-olona tena mitandrina tsara azao bebe koa ary omeo double alleloia de zay ny voasoratra aoka ny loha-olona zay mitondra tsara atao tokony ahazo fanajana roa eny indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana fa hoy ny soratra masina aza manakompona ny vavan'ny omby mivelivary ary koa ny mpiasa mendrika azo ny karamany eo zany de mipetraka indray ao anatin'le fiangonana no hoe fanomezana ho an'ilay loha-olona isa no mampianatra eto Paoly ina ny vakikitsy eto baiboly ary zay foana nipetraka amintsika rehefa mare ten'Andriamanitra ianao de jereo hoe voasoratra ato baiboly ve zany tsy fampianarany tantely ratsimby zany zay afoana rehefa miteny tsy avy amin'ny tantely ratsimby zany fa ny zavatra ilainy tantely ratsimby ane avato hoe de avato le izy nomeny anareo de ozy izy hoe ajao bebe koa ny loha-olona zay mampianatra indrindra zay mampianatra ny teny mila fanomezana zany mila omenao raha miteny an'izany a zavatra lazaiko anao tsy araka le lazainay hatramin'izay zay de désintéressé a tsy hoe efa teneniko anareo foana hoe raha nanao an'izao azy zao zay a tsy ketriketrika akory sanatria tsy hoe business akory sanatria hoe le fivavahana zao nazona vola ka andao hiala amin'ny asa de ndao tena anao an'ity fa mandehbe ty
dia izay teresena anaovana zao azy zao zany hoe tsy fitadiavana vola any amintsika, tsy fitadiavana tampony any amintsika, fa etaeta tao anaty hoe misy fanahy mila vonjena, misy fanahy mila afahana eny ambavany ambody, misy fanahy mila ampidirina ao fatsakany lanitra ka hoy tompo hoe iza ny raha, iza ny andeha ho irakay. Dia ny afarany dia hoy tompo hoe miala tao amin'ny asanao ianao. Raha ohatra ka volana maika atsika sy hoe tena azo vola tamin'ny asa dia tsy nijanona, tsy miala tao amin'ny asa tsika. Izaho moa zany fa nanana ny asa koa, nanana ny orinasa koa, nanana ny assurance santé atao, nanana ny indemnité atao, afaka mandeha manao mission dia sady mahazo vola atao, mahazo rehetrarehetra. Fa tsy vola ny tehirizina, tsy vola na maika, fa navely zany rehetrarehetra zany noho ny fitiavana ny ondry. Ary rehefa nanome teno an'ny ondry, tsy amidy vola, tsy akana vola, tsy zavatra hoe entina amidy satria nomena maimaim-pona dia mizaraina maimaim-pona. Apetrako tsara mihitsy zay zavatra zay. Raha mampianatra n'ity zavatra ity mantsy hoe manomeza ho an'no olona, lazaiko zay hoe andalo ianareo, tsy eto foana, tsy eto ambobao foana nareo, zay koa tsy voatery ho eto foana. Misy foana zay mandeha dia any alavitra any, dia andray zay manao fitoriana, fa ianareo zay napetraka ay mba halala ny fomba fiarahana. Raha manana fiangonana ianao, any fiangonana misy anao, toano ny pasteranao, toano ny olona anao, omeo zay tokony ho azy, tsy voatery vola foana io. Miakatra ny vary, ty pastera mba misy vary kely ho anao, biblika zany, tsy fahotana zany. Matavy ny akoho, ty pastera, ny olana mazy dia zao mahihatra ny fiangonana. Rehefa mahihatra ny fiangonana dia apetraka ny avy any ambony le izy, tonga dia misy baiko midina hoe tiany anjaranao rehefa tsy anao ianao, tiany anjaranao rehefa tsy anao, tiany ianao. Zay ke mahatonga le izy satria le mpino mahihatra, le mpino tsy tianao ninina, dia rehefa tsy tianao ninina izy dia imposena ny avy any ambony. Fa ho aminareo amin'ny Jesosy Kristy ao amin'ny fahafahana tsy ho taka zany ianareo, fa malala zay tokony atao nareo, malala zay tokony homena ianareo, malala zay tokony ho zaraina ianareo. Zay zany zavatra mipetraka zay ataoko averiko aminy hoe tena fampianarana désintéressé zao fa tena hoe isika tsy hijanona eto foana, tsika andeha misy andraikitra eto, misy lasa andraikitra fitoriana eto, misy mety hanao fitoriana eto, misy mbola andeha any amin'ny toerana hafa koa zay misy fitoriana ka mbola iandreketana roa olona, dia fataro zany tokony atao amin'ny roa olona. Mampalahelo ny missionnaire raha reraka be manao mission, tsy tohananao izy. Mampalahelo ny mpanompon'Andriamanitra miandraikitra anao any amin'ny toerana misy tsy tohananao izy. Mitohy le ten'Andriamanitra, ao tsara mihitsy. Tsy mivoana zany teny message zany, sao dia tena mivadika amin'izay ty message niomany ity. Jereo tsara fa ao anaty baiboly ao zany teneniko anao zany, fa ampianarana antsika zany ho tanteraka ny olo voafidin'Andriamanitra. Tena ampianarana koa tsy aza mahihatra ao amin'i Jesosy. Tsy fampianarana tonga anao ahihatra tika tsy amin'ny etsony fa efa libre hono ao amin'i Jesosy, dia efa Jesosy tonga dia manome fotsiny ho an'ny asa. Jesosy tonga dia mantatsaka fotsiny avy any an-danitra. Niara-ny asa ny fiangonana tamin'izany, nanao asan'Andriamanitra, ary Jesosy rehefa mitory dia nitety vohitra sy tanàna. Dia averiko amintsika foana, tiako apetraka ihany koa fa misy foana miteny amintsika foana mahatsy le hoe ny vola rehetra dia anaovana ny asan'Andriamanitra, fa misy foana tsika manome ho anay, ho any amin'ny vady, raisiny ampitiavany zany satria avy any aminareo. Zay omenareo zany dia raisiny ampitiavany ihany koa, satria nomenareo. Efa mitenareo ty anaovana ny asa, ty tena anao, ty anaovanao ranom-boankazo, ty ba gazoala, ty zao, ty ho anareo mivady mihitsy, dia misaotra fa nomenareo zay. Raisina ihany koa zany fa sao dia indraindray koa metrany sao dia lasa ho zay aminareo tsy mandray mihitsy fa anareo lasa miavonavina indray zay, lasa miavonavina zay. Fa tsy zay izy hoe rehefa misy teram-panahy ianao ka manome ohatray, raisina ampitiavana, raisina tanandroa. Ary zao koa tena tiako apetraka amintsika tsirairay avy, fitahiana ho anao no manome. Zany zavatra mipetraka foana na dia hoe nararotiny tany amin'ny prospérité ara taloha, dia hoe tsy te hierika an'izany tsony dia tsy mizara zany, fa fitahiana ho anao foana no manome. Ahoana ny lazain'i Paoly? Masabatra kokoa ny manome noho ny mandray. Ary marika sinina ny maturité no manome. Tamin'ny herintsika nianatra hoe fitiavana. Tao anatin'ny fitiavana misy an'izay hoe miaritra, manantena. Ny fitiavana tsy mitady ny azy, rehefa tsy mitady ny azy zay dia manino? Mitady ny hafa, dia manome. Arsika ve zay? Dia ampianariko zany tsika rehetrarehetra ho généreux. Ary rehefa manome koa aza manome kely,
tonga dia marina zany, tonga dia tsoroko zany tsy za foana hoa tena fa tsy ataoko titeny zavatra ty fa aminao sy le fomba fiainanao mihitsy ho an'ny olona arakarak' izay fahafahanao koa nefa aloha fa tiako ampianarina antsika izay hoe générosité an'Andriamanitra io ve hitanao? Io générosité an'Andriamanitra io le fitiavan'Andriamanitra manome io ve hitanao? Fa apetraka Andriamanitra ohatran'io koa nge toetranao, ianao nge Andriamanitra kely mandehandeha, ianao nge Jesosy kely mandehandeha. Taiza ianao nahita Jesosy ka hihatra? Taiza ianao nahita Jesosy ka manome kely? Jesosy rehefa manome tonga dia manome, miditra mihitsy ny arato. Halleloja. Ka raha mpianatra Jesosy ianao, sampianara misy zay tokony mandeha tahaka izay nandehanana, tsy amin'ny mitovy ianao dia hitritra ny arato. So zavatra tiriko taminao zao tsisy hoe faharetanana rabola misy zavatra ho teneniko ao rehefa avy eo zay tonga dia fampianarana tsotra fotsiny zao hoe zanak'Andriamanitra tia manome, tia mizara ary manome tena hoe zay tena tsara avy any aminy. Indraindray tsy vao zao koa no miteny an'ity fa efa teneniko koa ty misy fotoana mampahailo anazy miteny izy ty raha hoentinao fa ty efa tsy anaovako tsony fa maninona raha atao hoe tsy anaovako tsony fa mba atao tena ovaina mihitsy hoe ty tena tsara ty tsy mbola anaovako ty omeko anao. Fotrany hoe le zavatra efa tsy ilaina any aminao zany ty efa tsy ilaiko tsony, ty efa tsy laviko fa ty anao raha hitany non c'est pas comme ça, tsy zany tena hoe manomana zay tsara. Jesosy nanomana zay tsara, tsy abokabo zavatra nomeny Jesosy ianao, tsy sisasisany zavatra nomeny Jesosy ianao, ny sahirana mihitsy izy. No zany tokony ho toem-piainantsika koa zany ho an'ny mpino, ho an'ny dadanao sy mamanao, ho an'ny ray aman-dreny, ho an'ny olona, ho an'ny mpitondra, ho toetra atsika izay manome zay. Halleloja. Vakio mihitsy aloha le hoe masabatra kokoa mame no mandray, mba mipetraka tsara amin'ny tenin'Andriamanitra le izy sao sora tompoko. Acte 20:35 efa nasehoko anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo. Tokony asa maninona hono io? Tsy mba naniry vola fotsiny na volamena na lamban'olona aho izy fa fantatrareo ihany fa ireto tanako reto no ny asa mba hazoko sy ny miaraka tamiko izay ilainay. Fa efa nasehoka anareo tamin'ny zavatra rehetra fa tokony asa toy izany koa ianareo mba hiatra ny matso ka hatsiaro ny tenin'ny Jesosy Tompo izay manao hoe mahasabatra kokoa ny manome noho ny mandray. Halleloja. Ahoana hoe tomafomafo hoe amen na sa tsy amen? Jesosy mihitsy nampianatra an'io izy Paul. Dia zay koa tena hotoetratsika hoe mahasabatra kokoa ny mandray, manome noho mandray. Zany hoe mahasabatra zany mandray fa ny manome mahasabatra kokoa noho ny mandray. Halleloja. Mazava ve hatreto zay zavatra zay apetraka any zay zavatra zay hoe tena désintéressé total na zao zavatra teneniko amintsika zao. Zay raha nanomboka zao asa zao ane ka mbola niasa tamin'ny mbola niasa tamina orinasa tamin'izay asa rehetrarehetra natao anaovana ny asan'Andriamanitra zay nomeny tompo anay na ampiasainy izarana ny tenin'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao fa ny fitiavana atsika mba ho mpiray fanjakana, ho mpiray lova, ho mpamafy any an-danitra dia nitenenitsika hoe raha mangetaheta ihany koa ianao ka te hanome dia malalaka ny fanomena satria mahasabatra kokoa manome noho ny mandray. Halleloja. Dia toizatsika ihany ary aiza zao tsika le fitantanana ny vola sy ny fanomezana. Galatianina toko fa enina andininy fa enina. Aoka izay ampianarina ny teny mba hafoy zavatsoa ho an'izay mampianatra. Aoka izay ampianarina ny teny mba hafoy zavatsoa amin'ny mampianatra.
tsipy alefany antsika ihany koa zany hoe zay koa ny fitondrana ao anaty fiangonana ao anaty fifandraisana dia fohy zavatsoa manao mpianatra tsy resaka voly io avery foana zay tsy voatery voly io fa zavatra hoe mahafohy zavatsoa zany hoe malalaka be zany araka le zavatra lefa niteneniko teo hoe zay anao ihany fa ny olana zay foana le izy hoe ny olana no zay le tsy fisian'ny fahalalana amin'ny fiangonana zay dia lasa nisy le fanerena avy any ambony fa tsika rehefa amin'i Jesosy tsy zay tsony mivotra mitondra antsika fa entin'ny fanahintsika arak'izay fitondrany. Halleloja. Aza mety hofitahana ianareo Andriamanitra tsy azo vazaziana fa zay nafafy ny olona nojinjaina fa zay mamafy ho an'ny nofony dia jinja fahasimbana avy amin'ny nofo ary zay mamafy ho an'ny fanahy dia jinja fiainana mandrakizay ho amin'ny fanahy. Ary aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa isika fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika raha tsy reraka isika koa araky ny ananantsika andro anaovana dia aoka isika anao soa amin'ny olona rehetra. Inona ny amporisihana indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana zay zany le zavatra tena tiana mipetraka hoe malala an'izay. Raha miresaka mpianakavin'ny finoana zany tsika dia zao mila fantatrao ranony, fantatrao ihany, inona ny ilay, inona mety tsy ampy aminy, inona ilay ny tsirairay sa manao am'izay dia mandroso le fiangonana, mandroso le toerana any am'izay misy ianao any. Zay fanomezana zay ary ny fiarahana amin'i Jesosy zay tena averiko amintsika hoe tsy limité amin'ny zavatra spirituel io ka hoe mivavaka ianao dia misy pino anao dia miara-pino dia zavatra ara-panahy ihany nombona anareo. Biblika ve zany sa tsy superficiel ny fifandraisanareo raha zay superficiel ny arahanao ny fiangonana sy any amin'izay selula misy anao any raha zay hoe zava-panahy fotsiny fa jereo vao fiainan'ny apôstôly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa toko fahatelo toko fahaefatra niray toeran'ireo niarana maky mofo reo niarana sakafo reo raha nisy tsy nanana tamin'ireo zay nanana dia nanome dia nitovy amin'izay izy tao tsy nisy hoe nanana be dia tsy nisy hoe kely tsy nanana misy tato satria ny aplike an'le tenin'Andriamanitra izy. Halleloja. Mampalahelo mantsy zany zavatra zany ao anatina fiangonana anankiray mahita ekara be ohatr' zany ianao. Raha fiangonana apôstôlika tsy ohatran'izany, raha fiangonana biblika mandray ny tenin'Andriamanitra tsy ohatran'izany satria nisy fahafoizana tao. Misy ke teny tao hoe namidy ny tany anaovana iny omeny Andriamanitra sy le ora mbola frais be ny asan'ny fanamasina tamin'izany. Amin'izao hoe misy mahavarotra tany dia omena ampino raha tsy efa niterena koa hoe mahazo mihoatra no iona fa omeo fa tsy hoe mametsotra fotsiny hoe zay raha ngany biblika tena amidiko ty zavatra ty hozaraiko any tsirairay avy amin'izay rehefa tsisy hoe anterena mba tena azoko zao mila miverina fitariana fanamasintsika hoe afoy azary ohatran'izany tena hoe anome ohatran'izany tena manome fotsiny ary manome fa zay zavatra biblika. Ozy ianao hoe diso hoe mpianatra nanao an'io hoe diso hoe ny apôstôly ny aina ohatran'io tsy diso mihitsy izy fa satana no sosoka tao, satana no niditra tao. Endre tsara sady mahafinaritra raha ny mpirahalahy miara-monina fotidin'Andriamanitra eo ny fitahiana dia fiainana mandrakizay. Zany alalan'olona rehetra fa mpianatra ianareo raha mifankatia dia tsy mety raha hoe hiaraka amin'ny mpino anao dia biblika fotsiny spirituel ihany dia izany dia amin'izay ka na miaraka miaina mivelona misy ilana ve misy tadavina ve misy zavatra anampiana ve tamin'izay tany ampitan-dranomasina tamin'izany dia nahafinaritra misy fiarahana mpiraita-po amin'ny tompo any koa moa sarotsatra hoe hijery maçon ianao mety maçon alafo be tonga dia miara-metana daholo tonga holokoana moa nytrano mianina amin'ny ranony dia niara-nadoko tany ohatra ny simba le resaka plomberie sia dia manamboatra daholo le resaka plomberie na le resaka électricité. Misy fifanampiana zany hoe le fiainanao andavanandro misy fa tsy séparé hoe spirituel fotsiny ty ara-panahy fotsiny ny fiarahana mety ve zany tsy ombonana zany fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany mila maty ara-mofo ery amin'ny azo fijaliana ery ianao
raha tsy maty ara-nofo anao gidagida be eo ifampialina sy ady fotsiny ao dia ifamitaka ao fa mila olona efa samy voaombo amin'ny azo fizariana tsy mieritreritra ny tena ntsony fa mieritreritra ny hafa nefa ny hafa raha vao tsy eritreritra ny hafa fa eritreritra ny tena ny dia simbana izy azonao ve ohatra olona efatra nareo ao ny anankiroa tena fa maty tanteraka tsy mieritreritra hafa tsy ny hafa tsony ny anankiroa mola ny anazy équilibré ve zany mila fampianarana zany rahalahy mila fampianarana zany olona efa maty daholo reto ka rehefa maty reto mahay mifankatia mahay mitary dalana famezam-boninahitra hoe toi aloha zay vao moi tu aloha zay vao je fa tsy hoe je aloha zay vao tu halleloja zay zany zavatra biblika tena mipetraka tsy théorie zany fa tena ohatr'izay ny Jesosy men Jesosy enao zay vao izy inona ny andehanan'i Jesosy nakaty tao alapany lapa mamirapiratra ny fanjakany ny voninahiny fa mirapiratana fa tsy nitazona an'izay izy nanao ny foanany tenany dia naka miendrika mpanompo izy dia midina izy amonjy ianao aloha zay vao izy dia ohatr'izay koa tena fomba fiainantsika hoe zay le izy hoe tena tsy ianao tsony tsy iraina fotsiny eny le iraina hoe tsy zahointsony no velona Kristy velona to anaty tsy vakina fotsiny ny galatiana toko faharoa iny andininy faharoapolo iny hoe vo miaraka amin'ny Kristy amin'ny azozina je n'ai plus ma qui vit c'est Christ qui vit en moi je n'ai plus ma qui vit c'est Christ qui vit en moi vovoaka sy nefa c'est moi qui vis tatao amin'ny salina fotsiny c'est Christ qui vit en moi fa vovoaka sy mahatitry ny herinandro c'est moi qui vis tompo mamindra fo aminay mamindra fo amiko ahoana mary zany sa diso samy mandiny teny samy mijery fa dia dako tompo tena tsy hainao ntsony velona fa Jesosy ny velona anatiny ary velona ho an'ny hafa faranako lizy zany dia zay fiangonana misy ao anatin'ny fiangonana misy ny antanatohatra misy ny loolona misy ny mpitondra misy ny mpiandry misy ny ministera efatra raha tiany tompo isy ministera efatra tsy voatery ministera dimy tsy voatery isy ny ministera dimy ao anaty fiangonana ray fa ireo ministera eo afaka mivezivezy amina fiangonana ministera dimy apôtra apôstôly mpaminany mpampianatra paster evangeliste reo ministera dimy ny andraikitra ny fiangonana tsy ny olona rehetra no mpaminany tsy ny olona rehetra no mpampianatra tsy ny olona rehetra no ao anaty 5 ministera ao anatin'ny 5 ministera zany misy ny andrasana sy karakaraina rehefa misy ny andrasana sy karakaraina mila fanajana ny zoky mila fanajana ny zoky bibliky zany ary ao anatin'ny fanajana ny zoky misy an'izay hoe fanomezana ho an'izay mampianatra biblika ihany koa zany fanomezana zavatsoa ho an'izay mampianatra biblika ihany koa zany ampianarina zay ny fanahitsika ozy izy ary tena hoe etahitantsika anana olona tanteraka isika ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra mba hatsotsika hoe aveton'ny bôny voaka Babilôna no tenenan ratsy ny filazantsara hoe tsy malala fomba ianareo tsy tia mizary ianareo tsy mahay manome ianareo tsy mahay mandefitra ianareo tsy manaja olona ianareo mba tsy ato lasa nitenenana an'izany hoe ka misy ohatran'izany ato rehefa any ivelany any amen na satsy amen fa hanaja ny olona rehetra hanaja ny zoky afoy hanome ary heriko any ny soron'i Jesosy tamin'ny 10 menao satria tsy ilain'i Jesosy ny 10% fa napetraka Jesosy amin'ny 100% ianao ilain'i Jesosy ny 100% anao na voly na fananana ampiasainao amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny fitoriana amin'ny fizarana amin'ny fanampiana ny lalasaina vavy amin'ny fanampiana ny loholona halleloja ary miaino bitsiky ny fananao anatin'izay ka moty malahelo ny mpitondra tena ao anatin'izay afoy zavatsoa afoy anome halleloja zavatra simple ohatran'izany eny simple fotsiny ohatran'izany ohatra hoe mivory ohatran'izao tsika misy fotoana adininay ny zay satria hoe ty corona ty mila zay afaka tonga dia mitondra zay ianao avany dia apetraka hoe mba tsiko zay le ina moa tsy mampety an'izany mafoy ianao manome fa tsy azareo tokony andraikitrao manana zay le dia alao asiny zay fa misy zay initiative zay koa zany ao ampiny mahay tonga dia nentiko ty tonga dia nataoko an'izao hoe
mizara zany azotsika ve dia zavatra le fampianarana teo zany tena hoe tia mizara konompino taka ny toetran Jesosy tia mizara. Halleloia. Niteny taminao ve Jesosy? Nampianatra anao ve zany teny zany? Raha ohatra ianao efa ao anatin'izany teny rehetra zany mampirisika anao androso mandrakariva ao anatin'izay. Raha ohatra ianao hoe tena marina tokoa zany teny tompo zany ary mila mandroso ao anatin'izay, tena mpianatra anao tompo ary androso anao anatin'izay. Ary voalaza teo ny herin'ny azo fijaliana. Zay mahatonga antsika foana mitonga ato anatin'ity miomana eo amin'Andriamanitra ao ty hoe la croix solution. La croix solution, ny azo fijaliana ny solution, fa raha vao tsy io égoïste foana ianao. Mbola le ego anao foana, mbola ianao foana anao raha vao tsy la croix notoriana. Fa rehefa la croix notoriana, maivana ianao, afaka ianao, délivrenao, velona ho an'i Jesosy ianao, velona ho an'ny hafa ianao, afaka ianao fahotana, afaka ianao fahazararatsy, velona ianao ho an'i Jesosy, velona ho an'ny hafa ihany koa ianao. Halleluia. Mazava ve zany tenin'Andriamanitra zany? Sao dia misy fanontaniana aloha nareo ray roa telo. Azafady. Le hoe fanjaka mpisorona sy mpanjaka. Le mpino ve sady mpanjaka mpisorona? Sasany mpisorona, sasany mpanjaka. Dia inona ny différence? Inona le mpanjaka manjaka amin'inona? Dia mpisorona aloha efa mazava tsara amin'ny fisoroana. Eo amin'ilay mpanjaka koa zany mba manana. Fanontaniana dia hoe mpisorona ve mpanjaka ve mpisorona? Fanjaka mpisorona moa izy ny voalaza atao anatin'ny Petera. Amin'ny teny frantsay izy dia hoe vous êtes des sacrificateurs. Vous êtes royaume de sacrificateurs. Fa tsy hoe vous êtes des rois. Samy hafa zay. Amin'ny teny malagasy izy dia miteny hoe nareo fanjaka mpisorona, ireo hoe ianao zany mpanjaka. Zay ny ilatsika manana version hafa ihany koa mba halalantsika tsara le izy. Fa ny mpisorona zany dia zany miresaka direct amin'ny Jesosy. Ny fanjaka mpisorona dia hoe royaume. Le hozy Jesosy hoe aza mataona roly vitsy fa efa sitraka Andriamanitra nanome anareo ny fanjakana. Le fanjakana tiana tenenina dia le fanjakan'ny fanamasy tao anatinao. Le fanjakan'i Jesosy ao anatinao. Royaume manjaka ao anatinao zany Jesosy. Ary zao koa teny Jesosy hoe rehefa tonga Jesosy rehefa misy tonga izy dia tena indro ary ny fanjakan'Andriamanitra, indro atsy ny fanjakan'Andriamanitra. Dia hoy Jesosy aza mihetsiketsika, aza mandeha izy. Aiza le fanjakan'Andriamanitra? Aiza? Ao anatinao le fanjakan'Andriamanitra. Ao anatinao le fanjakan'Andriamanitra. Le royaume zany ao anatinao ao, misy royaume ao dia le roi Jesosy. Fa ianao mitondra, ianao mety le fanjakana, le fanjakana ao anatinao. Dia vavaka ianao, misy autorité ianao, vavaka ho an'ny hafa, vavaka ho an'ny olona, misy autorité ianao mandroaka demonia, misy autorité ianao mametra tanana marary dia sitrana, misy autorité ianao mitoro tenin'Andriamanitra satria ianao fa royaume de sacrificateur. Ny sacrificateur mpisorona zany dia nanao ny asa fisoronana tamin'izany fotoana. Ny levita, ny mpisorona dia levita, fa ny levita rehetra tsy mpisorona. Fa tsika rehetrarehetra dia mpisorona. Zany hoe afaka manatona eo anatin'ny tompo isan'andro ary manana an'izay fanjakana zay. Asan'ny Petera voalohany am'laza zay nareo dia fanjaka mpisorona. Ao amin'ny Apokalipsia toko voalohany ny faharoa sy ny toy ny any dia milaza ihany koa hoe Andriamanitra dia nanao anareo ho fanjaka mpisorona. Dika zay mahafanjaka mpisorona antsika zay misy andraikitra be da be tsika atao tady iarovana amin'ny fahalovana. Mazava ve? Ina tsy mazava kely. Da soara antsika ny verset. Asan'ny apôstôly ary Apokalipsia. Apokalipsia ary lohany mpisorona ho an'Andriamanitra ray nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona. Fanjakana dia mpisorona. Apokalipsia toko voalohany andininy fa
Apokalipsy toko voalohany andiny fadimy ary avy amin'ny Jesosy Kristy vavolombelona marina sy namatoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany ho an'izay tiantsika ka namahantsika ho afaka amin'ny fahotantsika tamin'ny rany sady efa nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona ho an'Andriamanitra ray ho azy eny ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay nanao antsika ho fanjakana dia mpisorona. Misy version maro Amin'ny teny français izy hoe qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Elohim. Qui nous a fait des rois et des prêtres pour Elohim. Alléluia. Qui a fait de nous un royaume. Zany mandray anankiroa zany le izy. Ny anankiray dia izay hoe fanjakan'ny tompo ao anatinao. Fa ianao koa rehefa nandray amin'ny tompo prince, afaka atao koa ianao hoe roi. Efa lehibe. Asika. Reine, princesse. Tia napetraka fotsiny zany le statue atsika hoe tsy andevon'ny lota intsony. Tsy andevon'le milieu sy le ataoko hoe le lalàn'ny fiainana eto an-tantsoa fa tsika dia manjaka miaraka amin'ny Jesosy. Any amin'ny Romanina any izy dia milaza an'izay koa hoe tsika dia miaraka natsanga ny tompony velominy dia hiara-njaka aminy. Alléluia. Dia le mpanjaka io zany resaka autorité io. Misy fahefana zany, zay ny atao hoe mpanjaka, ny mpanjaka zany rehefa miteny tsisy hevitra e. Ka ianao koa rehefa manana le autorité avy amin'ny Jesosy, hozy Jesosy hoe ny mainka hitsahanao, ny mena rano hitsahanao, ny vipera sy ny liona tanora hitsahanao, ny diavinao. Misy an'izay autorité zay zany tia napetraka ao anatin'ny hoe roi. Roi sacrificateur roi. Sady roi, sady prêtre, sady frère, rehetrarehetra. Sady misy côté be dabe, sady sakaiza, sady mpanompo. Ohatrany hoe Jesosy zao Jesosy sady liona, no sady ondry, no sady omby, no sady zanak'olona, izy daholo zay. Sady voromahery, Jesosy daholo zay. Izy sady mofo, sady fahazavana, sady teny, no sady lalana, sady famarinana, sady rano. Izy rehetrarehetra sady afo. Dia isika koa rehefa jerenao izy tsika ao amin'ny Jesosy, sady prince ianao, sady roi ianao, sady andevo ianao, sady sakaiza ianao, sady flamme de feu ianao. Zany hoe misy be da be koa ny qualifiena antsika, ary sady roi ianao, sady prêtre ianao. Satria misy ny roi. Misy fanjakana antsika ao anatin'izay hoe prince kely be da be fa i Jesosy no eo ambonintsika rehetra roi des rois. Amen, merci. Zay atao hoe roi des rois zany na zavay niaina teo matoy izy miteny hoe roi des rois dia misy roi zany ao dia misy roi. Manitikitiky anao zany hoe inona ny antson'le olona hoe ho roi ve sa ho prêtre ve sa dia izy ny teny hoe il a fait de nous ao aloha fambeko voahirana vivy. Le izy izay moa no dia voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ny amin'ny ny tany aloha taloha nahatongavan'i Jesosy Kristy dia aloko ny zavatra ho avy. Izany hoe raha raisika hoe raha azorazaina hoe symbole nefa ny symbole ny roi, ny sacrificateur, ny prophète sy zavatra rehetrarehetra reny ny tanterahan'i Jesosy daholo amin'ny anankiray. Dia avy eo amin'izay no nefa aty ambadika, aty amin'ny ambadiky ny aona zany, aty ambadiky nahatongavan'i Jesosy Kristy dia anankiray le izy.
tia mitenena zany ianao zao teo nyteny hoe Davida ve roa hafa tsy profety rehefa aloka zany le zavatra reny ohatrany hoe na Davida nange rehefa jerena Jesosy ihany mijery amin'ny Mosesy indray tsika tsy Mosesy ohatrany hoe maka mpaminany anankiray tsika Jesosy foana ihany zany hoe tandindron' Jesosy daholo le zavatra rehetrarehetra fa avy eo voafeho amin'ny Jesosy le izy aty ambadika Jesosy amin'izay zay teneniko hoe normal raha atsona amin'izay hoe royaume ana sacrificateur zay efa voafeho amin'ny Jesosy daholo zany tsy mazava aminao raha mijery Jesosy amin'izany dia mazava amiko hoe autorité teo dia autorité tsorona misy le hoe ondry taritina eo amin'izay mieritreritra hoe zaza dia za zany plutôt zany tsy tena any amin'le prêtrise be fa any amin'le izy zany a misy ampla mijerevana anazy tsika rehetrarehetra eo anatren'i Jesosy dia ondry daholo rehefa ondry tsika dia Jesosy ny mpiandry ny ondry rehefa mandrindra nefa rehefa avy eo a Jesosy ndray mametraka mpiandry ny andry ny ondry zay hoe andraso ny ondry a zay asaina andrasanareo dia eo amin'izay fotoana izay ndray zany misy fifandraisana zany hoe manahoana hoe fifandraisanao anatina toerana anankiray ianao ve le ondry sa ianao le mpiandry tsy ondry daholo ray ary tsy ho mpiandry daholo koa fa misy ny ondry dia misy mpiandry ao anatin'iny fotoana iny ndray zany dia misy ny ondry ao dia misy mpiandry ondry amin'ny fotoana anankiray ndray ianao rery any an-trano ila mivavaka ianao ianao dia fanjakam-pisorona miresaka direct tamin'i Jesosy eny an-dalana ianao zao famantara zao no anaraka izay io amoaka dia amin'ny anarako izy dia fampiasain'ny tompo ianao tonga dia mamoaka dia amin'ny anaraka fa tsy ary voatery tsy hoe tsy maintsy hoe dia hiantso an'le mpiandry hiantso an'le paster ianao mamoaka dia amin'ny eo fa ianao no efa eo dia ampiasao indray ny manjakanao eo analan'izay arakaraky le contexte zany arakaraky le zavatra iainana hoe inona ny placenao eto ohatra tsika ihany koa hoe arakaraka misy fotoantsika mpanompo fa misy fotoantsika prince misy fotoantsika sakaiza ampahafantarana Jesosy zay tianao ampahafantarana rehetrarehetra fa tsika koa mpanompo hoy Jesosy rehefa vita ny ataonareo dia atao hoe mpanompo tsy mahasolo zay nefa ary amin'ilana iray koa anao nefa sakaiza arakaraka zany eo amin'izay anao no mijery arakaraka le trangan-javatra zany hoe inona eto zay ohatra le any Jesosy any hoe teto Jesosy aigle teto izy ondry teto izy olona teto izy voromahery arakaraka ohatran'izay zany le izy ary ilaina no malala zay fa raha vao miborika ohatran'izay le izy raha vao ararotika zany zay zavatra zay mila fatatsika tsara ny fanazavany ten'Andriamanitra fa misy olona zao naray an'le hoe raha misy te hanaraka ka tsy makahalan'ny vadiny tsy makahalan'ny rahalahy tsy makahalan'ny reny dia tsy azo ekeny ho mpianatra izy nakahalainy ary ty vadiny nakahalainy le rahalahy nakahalainy le zokony satria hono zay voasora hoe raha vao tsy makahary ianao tsy azo ekena mpianatra diso zany tsy zany le izy misy zavatra mila raisana mihitsy zany hoe dia lasa diso simba potika le filazantsara dia nareo ambobao tena zay nge le dangere nareo ambobao mandray vilana le ten'Andriamanitra ankahalaina hono le olona zany nakahalainy daholo rety olona rehetrarehetra fa tsy zay le izy hoe Jesosy mila lohany tianao mialohan'ny hafa dia mila fantatsika tsara mihitsy miinterprete ny zavatra anaty baiboly mba tsy handray vilantsika ny fanamasina ny manazava zany tsy ohatrany hoe tanymafy zay anananao mba tsy hisy akasady voninahitra ao dia efa hoe tanymafy zay anananao nefa vady tsy vadinao kory dia ho tananao mafy satria zay voasora hoe tanymafy mba tsy hisy akasady voninahitra exemple zay fantaniana ray na roa ara dia farany question amin'le resaka le hoe fanajana tsika zao le fanafahan'i Jesosy tao Babilône dia hoe tena mipetraka mihitsy aloha le hoe manatsy tsika misy fanajana mipetraka amin'ny zareo sy ny ohatr'izany fa eo amin'le hoe midénonce an'le izy indray ny ianao zany izy aloha nahatra amin'izay tena hoe mipetraka mihitsy aloha hoe manaja ny zareo fa le midénonce zany hoe aiza ho aiza zany zay zavatra hoe mipetraka hoe
hoe misy fotoana koa hoe le dénoncena le izy sa hoe ohatrany ahoana satria misy olona zao ohatra hoe ao anatin'le Babylone dia araka le teniko hoe izy efa manana ny tompo izy dia raha ianao nefa raha midénonce an'le izy tsy haiko fanahy koa nefa tsy haiko izay fiasany ao anatin'le zavatra satria manana fiasany izy dia eo amin'le midénonce mihitsy zany ohatrany ahoana indray. Io dia fitarihan'ny fanahy io tsy mametraka zavatra systématique hoe tonga dia vonona. Misy fotoana anankiray ianao mety tena tonga dia totompo hoe midénoncer. Misy fotoana anankiray ianao tena hoe mety ao anatin'ny fandeferana dia maneho fitiavana fotsiny dia arakaraka le izy. Fa na midénoncer ianao na tsy midénoncer tokony zavatra mivoy ao anatinao dia tia manana fitiavana fa tsy mitsara, tsy manatra olona, tsy manimba olona ary tsy manameloka olona hoe nareo manao krismasy lasa ny amin'ny elona zany tsy fomba fitory zany tsy zany le izy tsy le izy zany arakarany fa le izy tena hoe fitiavana no mibaiko hoe renao foana zany hoe zany ka teny misy fitiavana na dia hoe teny mahery ary na hoe teny mahitsy sy mananatra sy manamboatra ary heninao fitiavana mamoy azy eo ambadika eo dia heninao hoe tena mandeza. Fa raha vao tsisy fitiavana io mandratra sy manimba fotsiny dia tena tsisy zavatra mandeha amin'izay loana. Alleluia. Fantaniana ray. Zafady ny fanontaniako le eo amin'le resaka asan'le 5 apôtres zany ohatra hoe paster dia le fanamasinana mariazy aiza ho aiza ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay fanamasinana mariazy. Saotra zareo hoe réformé vaovao tsisy fanamasinana mariazy tao anaty baiboly, tsy napetraky ny tompo zany ao anatina napetraky ny tompo zany hoe fanamasinana mariazy zany zavatra fampianarana taty aoriana zany fomba taty aoriana zany hoe napetraka hoe manamasina mariazy ao am-piangonana fa tsy fiangonana voalohany tsy nanao an'izay. Jesosy raha nanatrika an'ilay fanasana tao Akana tao amin'ny Jaona 2 invité izy tao fa tsy nanamasina mariazy izy. Zany hoe ny mariazy zany tsisy hoe amasinina zany na ny tena izy fa raha zanak'Andriamanitra efan'i Jesosy izy izy mivady tafaraka dia efa masina ho azy misoratra ianao tempolo ny fanamasina le hiaraka aminao tempolo ny fanamasina mitambatra ny tempolo ny fanamasina anankiroa inona mbola mamasinonao am'izany mandeha fotsiny anao makany amin'ny mairie hoe eto ny papier rehetrarehetra misorata vadinareo ianatrean'Andriamanitra afaka miara-mivavaka rehefa avy eo afaka tsofina rano tsofiny ray aman-dreny dada sy mama ohatrano rano tsodrano ray aman-dreny zava-dehibe varokon'Andriamanitra koa afaka mitsodrano azy rehefa avy eo hoe mitsodrano anazy fa ny manamasina dia Jesosy ihany ny manamasina dia tenin'Andriamanitra ihany manamasina azy amin'ny fahamarina aloha izy ny teninao ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra zany manamasina zay le izy rehefa mivoaka ny Babylone tsika ka mandeha amin'ny réforme misy raha lasaina vavitsivitsy mivoaka ny Babylone nandeha tamin'ny réforme tsisy mariazy namasina zany fa tonga dia soratra nanao fangatahana tany amin'ny ray aman-dreny ny soratra vita ny soratra mpivady zany miaraka nanao fety azy sisa na ty peratra ty ary mbola Babylone koa tony zany tsy voatery hoe manao peratra fa napetraka mbola izy dia natao fa ao anaty baiboly tsisy hoe peratra dia manao peratra fa tsy arakarany zany le izy zay ahoana zay nao tsy tao anaty baiboly reny zavatra nianarana zany zavatra napetraka fa tsy tena mpiandohana tsisy an'izay ny tena izy ara zafady miresaka an'ity fa ny tena izy ara tsisy fisoratam-panambadiana zany taloha ao anatin'ny baiboly fa tsisy fisoratana zany teo fa affaire ray aman-dreny zany dia mpivady zareo fa taloha zay fa zao tsika efa manaraka ny lalàna sy ny zavatra misy manaraka ny fahefana misy mila misoratra ianao zay ianao vao mpivady mazava ve efa anambadika sesa sa ina ny antony zay
Manitikitika fa mbola tsy manambady efa misy ihany aza mataona fa milamba be io tsotra be io rehefa Jesosy zany tsy zavatra sarotana zay fa ilaina ny mianatra tokantrano rehefa avy eo rehefa ivady fa tsy hoe tsy biblika akory zany hoe tsisy nampianarina atao fa misy zavatra mila ampianarina ihany reo satria ray aman-dreny zoky olona mahalala zavatra ampianarina ihany ny olona ivady rehefa zavatoka ie sady fanamariana any izy tsy haiko hoe fanontaniana sa fa le resaka famesana ny tamin'ny voalohany mihitsy aloha za ohatra ny somary nantanky ny vadiko hoe fa ahoana ny tsisy rakitra satria mety hoe misy tiny zany mety hoe te hanome any fa mety mbola le tratra le fampianarana tany misy an'le famenarana ao anaty ohatra zany efa maome zany dia tsy maintsy anaty valopy ve dia meny ohatr'izao ve dia tokony ohatrany ahoana le volomena ohatr'izay zany lasa zay zany vao fitaizana tany zany ohatrany hoe misy izan'izay dia sady manentana zany amintsika hoe le famomezana zany tsy izay mihitsy le famomezana fa le atraka le amin'ny baiboly teo hoe la frantsa kely ary nomeny dia io ny tena nakasitrahany Jesosy dia izay koa tsika rehetrarehetra tsy miandry an'le hoe tia misy fanomezana le fanomezana io manko rehefa fanomezana dia ohatrany zavatra goavana foana zany fa tena hoe le fanomezana zany na tsisy rakitra le atao afaka voaketsy dia mety hoe tsisy boaty tsy misy androtsahana vola mety misy olona zao taontsika mety misy zao tsika mety tena te amin'ny fa mety hoe 5 000 ahoana amezako 5 000 fa zay mihitsy le fanomezana hoe vokatry ny fonao dia afaka omena foana tsy voatery miandry vola ngezabe na miandry fanomezana ngezabe teo aloha mensaka zay resana teo dia tsy haiko hoe fanentanana le izy na ihany fa zay no mitikitika sotra betsaka ny fiarahantsika amin'ny tompo dia simple ao anaty simplicité dia tena simple rehefa miaraka amin'ny tompo dia manao afy izay afaly zay hoe tsisy protocole be tsisy hoe nasiana urne dia io dia sisa fa arakarak'izay hitarian'ny tompo anao dia arakarak'izay faneraserana dia arakarak'izay fahafahanao manome ozy ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny tsirairay avy anome arak'izay iren'ny fony fa zay manome amin'ny mpifaliana no akasitrahana any le motivation anao manome koa hoe vokatry ny fitiavana zay le tena zava-dehibe vokatry ny fitiavana ve le izy sa vokatry hoe adidy tsy maintsy atao fotsiny sa ve dia hoe tsy te azo zavatra afanahy ho tampony sa dia hoe vokatry ny fitiavana fotsiny azy vokatry ny fifaliana dia arakarak'izay le izy tena hoe mandeha ampahatsorana fotsiny dia ohatran'izay alleloia matso zay tena an-dalana dia mifanena tamina pinao tomposay tonga dia eny an-dalana fotsiny tena zay mbola tsy nirabanareo tratrany taona tonga dia teoneo dia nirabany tratrany taona zay dia tratrany taona ao dia tahiny Jesosy simple be fotsiny izy tsisy protocole be eo amin'ny Jesosy fa misy ihany mipetraka foana nefa hoe le zavatra fanajana sy lavidavitra raha fanajana mipetraka foana zay tokony atao sady manazava no manentana no sisisy hitako hoe mety mbola misy fanontaniana misimisy nareo amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy raha sitrapony tompo dia ataontsika amin'ny heriny zay fa androany tsika irava anao hira fidera sy ny fankalazana saotrany tompony amin'ny teny teo dia tompo hitarika amin'izay toeny rehetrarehetra fa mirary fahasoavana tompo amintsika tsirairay avy